raha iverenina kosa dia mandray anjara mavitrika ao anatin'ilay hetsika film ny banque BOA misy ny tolotra omen'izy ireo ny mpanjifany sy izay mety ho mpanjifany Antsoatsy. Tahaka ireo andiany teo aloha dia mbola mpandray anjara mavitrika amin'ny hetsika film andiany favalo tanterahana hatramin'ny faha-enina amby roapolo May ho avy izao eny amin'ny parc Foralotanjombato ny banque BOA Madagasikara. Misy ireo tolotra ampahafantarina anao mandritra io film io izay ahazoana tombony tokoa. Ny vokatra tolotra i BOA amin'ity film 2013 dia ny carte tokana. Zay io carte tokana io dia carte internationale zay ny mpanjifa na manana compte BOA izy na tsy manana compte BOA dia afaka mividy io carte io. Ary io carte io araka ny lazaiko teo dia afaka ampiasaina na eto Madagasikara na any ivelany. Ny faharoa dia ny produit M-banking izay rahany amin'ny Airtel izay hitanareo etsika aketsy ngamba ny standiny io zany araka le produit rehetra ifandraisana amin'le zareo amin'ny téléphone rehetra. Ka ny Airtel zany ny partenaire ny BOA mikasika io produit anankiray. Ankoatr'ireo dia fantaro fa maro ireo formule afaka hisafidiananao eo anivon'ny BOA Madagasikara. Tolotra izay natao anakaiky hatrany ny mpanjifa, ohatra amin'izany ny tolotra akany. Misy produit zany amin'ny BOA amin'izao fotoana zay ataoko fa tena tsara ho an'ny mpanjifa rehetra dia misy le atao hoe PIA ho an'ny fanaovana trano zany izy io. Ka zay tena avantage be kokoa ho an'ny mpanjifa satria aloha anatin'ny 17 ans no andoavana azy ary mitody ambany dia ambany ahafahan'le olona na hanao trano na mividy trano na hanaovany réhabilitation ny trano. Isan'ny mampiavaka ny BOA Madagasikara amin'ireo banky hafa eto an-toerana moa ny fanatoana bebe kokoa ireo mpanjifa satria dia mitotaly 770 ireo masevo BOA eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay ahitana distributeur automatique de billets avokoa na ny DAB. Izao fiparitahan'ny masevo ny BOA manerana nosy izao moa dia mamporisika ny olona mba hanokatra compte eny amin'ny banky izay manamora kokoa ny fitehirizana sy fiarovana ny volan'izy ireo.